manolotra ny arahaba tompoko. Ny tsiko ny varatra aza antony na matanjaka indraindray ny mandrafitra ny toetry ny andro raha amin'ny rahampitso. Mandalo ihany anefa n'izany fa vinavinaina ia malefaka ho amin'ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Ny maripana mifanaraka amin'izay dia misy fidina ny maripana ambony indrindra ho amin'ny rahampitso ho antsika eto amin'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana tombanana hiakatra miandalana ary misongadina mihitsy aza moa izay fiakaran'ny maripana izay ho amin'ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Mety ananika hatrany amin'ny 5 na 20 degré ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Tafiakatra 4 na 5 degré kosa zany aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny manodidina ny Morondava. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia entanina ny mpiandrika manomboka avy eo Taolagnaro ka hatrany Androka mba hitandrina fatratra rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety hanonja be na aherin'ny ranomasina. Andrivotra ihany koa moa etsy ankilan'izay. Misy mihitsy aza moa ny fampitandremana miloko mavo mahakasika izay ahavy ny alin-drano izay. Entanina araka izany ny mpiandrika any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisorohana ny loza mety izy eo. Andao ho jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny any Avatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana noho ny fandalovana rindrin-drahona ihany koa dia tombanana anorana tandrifin-drahona mahalana ny any amin'iny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray any amin'ny manodidina ny Antalasy maro antsetra raha toa ka andrahona na andrahona mitsitokotoko mety hisava ihany moa rehefa misandratr'andro ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany miazona loatra mangoro mifaritra atsinanana ny ilany atsinanan'ny Sofia ary mipaka hatrany Sava. Mifaritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety holalovandrahona ihany no vao maraina ny any amin'ny manodidina ny Melaky. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety holalovana orana tandrifin-drahona hatrany ny aty amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Anorana malefaka ny any amin'ny manodidina ny Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraka mifaritra Sava sy Analanjorofo. Mifaritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fatombanana hiverina andrahona ny fiafaran'ny tolakandro na ny takariva moa aty amin'ny faritra Bongolava, Betsiboka ary Melaky. Raha ny vinan'ny maripana rahampitso dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Tafidiny amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tafiakatra 13 degré moa ny maripana ambony indrindra aty amin'ny Morondava, Maheva-Tanàna, Mahajanga ary Antsohihy. Raha mahakasika ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray dia vinavinaina hiverina miandalana ny zavona ny voamaraina ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ho maina daholo kosa ny faritra sisa rehetra mety hisy orana malefaka amin'ny serana ihany indraindray ny any amin'ny morontsiraka mifaritra Sava sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana indray dia mety ananika hatrany amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana misongadina ihany koa ny fiakaran'izay maripana ambony indrindra izay ho antsika eto amin'ny afovoantany manodidina amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré. 5 degré kosa amin'ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Raha mahakasika ny vinan'ny toetry ny andro ny zomary dia saika mitoetra hatrany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny mety hitatra hatrany amin'iny atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny, zany hoe any Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Ho maina avokoa moa saika manerana Madagasikara mety holalovandrahona na orana malefaka ihany indraindray aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana indray dia mananika hatrany amin'ny 4 na 5 degré ny maripana ambony indrindra aty Betsiboka, Boeny ary Sofia torak'izay ihany koa moa ny any Morondava. Ho an'ny afovoantany ihany koa moa dia saika hafana ny andro amin'ny ankapobeny manodidina eo amin'ny 5 na 20 degré ny maripana ambony indrindra. Mety ho tafiakatra 17 degré aza moa zay indraindray. Ny maripana ambany indrindra kosa dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 degré. Morontsiraka Atsinanana 12 ka hatramin'ny 20 degré ary 14 ka hatramin'ny 13 na
-3 ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Araka nefa mahazatra anao moa rehefa talata toy izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nahitana fiakarany ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo nanomboka omaly alatsinainy. Tafiakatra ambony fetrany OMS avokoa moa ny refy voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy nefa nijerena dia vinavinaina hijanona ho ambony hatrany izay tahan'ny falitondrivotra izay. Arak'izany tokony hitandrina ireo olona marefo, indrindra moa ny zaza madinika, ny ankizy, ny olona efa nahazo taona, ny vehivavy bevoka ary indrindra ireo olona marefo sy manana aretina amin'ny taovam-pisefona. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.